Marie Catherine Baxter dia teraka tany Chattanooga tany Tunisie any Amerika. Mbola kely izy dia efa notezaina tamin'ny fiainana araka n'Andriamanitra. Tamin'izy mbola kely dia efa nampianarin'ny reniny azy ny momba an'i Jesosy Kristy sy ny famonjena izay entiny. Catherine Baxter dia nigoka tamin'ny fahaterahany indray teo amin'ny 7 taonany. Rehefa nanompo an'Andriamanitra nandritry ny taona maro izy dia somary niverin-dalana indray nefa tsy nandao azy ny fanahin'Andriamanitra. Niverina tamin'Andriamanitra indray izy ary nanolotra ny fiainany rehetra indray ho an'i Jesosy Kristy. Amin'izao fotoana izao izy dia vao maiky aza manompo an'Andriamanitra bebe kokoa. Tany amin'ny taona 527 tany ho any dia nifindramonina tany Detroit i Catherine niaraka tamin'ny fianakaviany rehetra. Tany Michigan mipetraka tao taona vitsivitsy izy. Taty aoriana indray izy dia nifindra tany Belleville, tanàna lehibe iray any Michigan any Amerika. Teo izy no nanomboka nahita fahitana sy famantarana avy amin'Andriamanitra. Nandritra ny fotoana rehetra na teo any Michigan azy dia teo ambany fitondran'ny mpitarika tao am-piangonana nisy azy hatrany izy. Nanomboka tamin'ny taona 770 izy nanokana ny fiainany sy ny fotoany iray manontolo tamin'ny fanaovana ny asan'Andriamanitra. Catherine dia manambady ny Bill Baxter, mananjanaka 4 ry zareo ary zafikely maromaro izay manampy azy amin'ny fanaovana ny asan'Andriamanitra. Ireo mpanompon'Andriamanitra izay mahafantatra azy dia miresaka ny aminy ary mitantara fa miroborobo tsara ny asan'Andriamanitra izay ataony. Manambara bebe kokoa ny asan'ny fanahy masina izy isaky ny toriteny izay ataony ary tsy tambo isaina ireo fahagagana miseho amin'izany. Ny fanomezana avy amin'ny fanahy masina miampy ny fampisehoan'Andriamanitra ny heriny dia mitranga isaky ny fivoriana izay ataony ary Catherine dia manaiky ny fitarihan'ny fanahy masina azy ka tarihan'ny fanahy masina sy ny herin'Andriamanitra izy isaky misy fitaom-pivavahana izay ataony. Tian'Andriamanitra amin'ny foniny rehetra izy, amin'ny fanahiny rehetra, amin'ny heriny rehetra ary amin'ny sainy rehetra. Maniry mafy izy ny mba hanavitra fanahin'olona maro ho an'Andriamanitra. Tena mpanompo mahafatra-po an'Andriamanitra tokoa i Catherine. Nahazo hafatra tamin'i Jesosy Kristy tamin'ny nofy sy ny fahitana maro izy tamin'ny taona 770. Nipetraka tany Belleville izy ireo tamin'izany dia niseho tamin'ny endrik'olombelona Jesosy, indraindray koa dia miseho aminy amin'ny nofy sy ny fahitana Jesosy. Nanomboka tamin'izay dia nasehon'i Jesosy tamin'ny elo miaraka amin'ny fijariany ireo fanahy marobe izay voageja ao anatin'izany elo izany. Nahazo faminaniana ihany koa izy ny momba ny lanitra sy ny fotoana rehetra izay ho avy ary ny zavatra iseho amin'ny andro farany. Nisy fotoana nisehon'i Jesosy tamin'ny isan-kalina nandritry ny 7 alina. Nambara tamin'i Jesosy fa ny hafatra avy amin'ireo fahitana ireo dia natao ho reny zao tontolo zao. Nisy horonan-tsary aza no kasaina ho toto saina mahakasika ireo fahitana ireo.
Ny alina dia nentin' Jesosy nankany amin'ny elo izy, ary ny atoandro dia mitady ny teny izy hanambarana izay zavatra hita ny tany. Meno fa raha tsy nisy ny hery tsy haitoaina avy amin'ny Jesosy Kristy dia tsy ho nisy tokoa itony boky itony, toy ny tsy fisian'ny boky rehetra izay miresaka ny fiainana aorian'ny fahafatesana. Jesosy irery ihany no manana ny fanalahidin'ny lanitra sy ny elo, ary izy no efa nividy antsika tamin'ny rany mba hanavotany antsika. Ny nanoratako an'ity boky ity dia tena mafy tampoka sady lava no natsapako tena irery, ary koa nisy fepetra be dehibe tsy maintsy narahina. Efa taona maro no nandalo niketrehana sy nanoratana ity boky ity izay vao vita tahaka izao izy. Tamin'ny taona 1976 na 1770 no nasehon'i Jesosy ireto fahitana izay tantaraiko aminareo ireto. 9 volana no laniko nanaovana ireo an-taratasy. Ny fandaminana azy indray dia nandamina taona maro. Ny andamina ireo teny avy amin'ny Baiboly amin'ny farany koa dia nandaniko taona maro. Ny namarana anazy indray dia nandaniko ny ririnina 2,700 sy ny taona 3,700. Ankoatra ireo dia nandritra ny 70 andro misisa no nitondran'i Jesosy tany amin'ny elo. Tsapako ankehitriny fa hatramin'izao mbola kely no efa nomanina noratra ity boky ity tamin'ny fampanofisany ahy an'Andriamanitra. Rehefa nateraka indray atao batisa aho dia nanana fitiavana lehibe anireo ondry very, ary naniry mafy aho mba hanavotra ireny fanahy ireny. Taorian'izay dia niseho tampoka ny tompo tamin'ny 770 ary efa nanomana araka izay iraka nampanirahany ahy aho. Niteny tampoka izy hoe, anaka, iseho aminao aho mba ahafahana manafaka ireo olona izay mbola ao amin'ny aizina, mba ho ao amin'ny fahazavana. Tompo Andriamanitra dia nifidy anao mba hanao asa iray, hanoratra izay zavatra rehetra asehoko sy holazaiko anao. Ambarako aminao ny tena zava-misy any amin'ny elo mba ahafahana mamonjy olona maro, mba hialany sy hibebany amin'ny ratsy fanao dia ny mbola tsy tara. Izao Jesosy dia amoaka ny fanahinao hivoaka amin'ny vatanao, ka hitondranao any amin'ny elo sy amin'ireo toerana hafa izay tokony ho hitanao. Aneo fahitana aminao koa aho ny momba sy ny momba ny lanitra sy ny toerana hafa, ary mbola aneo fahitana maro aminao koa aho. Naseho tamiko ny elo.